Vatsympana entin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Anaka, raha raisinao ny teniko ary raketinao am-ponao ny didiko, dia atonga ilany ao amin'ny fahendrena ny sofinao ary ampitandremanao fahalalana ny fonao. Vavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, lay tomponay sy mpanjakanay, misaotra anao izay mideranao mioby anao, manome voninahitra ny anaranao trahatra ity maraim-baovao ity indray. Ny fitantananao sy ny fiarovanao mbola natozao anay, ary dia izany no ara-banay ampanetretena manoroka ny tongotra ao masina lay tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka satria miendrika ho anao izany. Aidino aminay Jesosy ny fanainao masina, anokatra ny fonay, haizanay mandray ny teninao sy ny afatrao. Dia mitenena mandrakariva Jesosy amin'ny alalan'ny mpanomponao fa vonina hanambara ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo ilay nandrisy ny fahafatesana no anandratana sy anaovana izany vavaka izany. Aleluia, amen. Ry avy malala rehetra amin'ny Tompo, manonina ny fiadanana sy ny fahasoavana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ho antsika tsiraray avy. Ary am-pifaliana no ahafahako miantrano ao amin'ny tokantrano izay misy antsika amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao amin'ity maraina ity. Ny tenin'Andriamanitra izay hanorenantsika ny vatsim-panahy dia ao amin'ny bokin'ny Salamo 3:150. Psaume numéro 143, verset 8. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ampandreneso ny famindraponao noho ny maraina, fa ianao no itokiako. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako, fa aminao no ananganako ny fiainako. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no azahoantsika mandray ny lohateny hoe ny dian'ny fiainana. Raha mandray ny lohateny n'izao vatsim-panahy izao sika dia mety gaga angamba hoe ny dian'ny fiainana ahoana moa? Ary mety ho lalana makaiza tokoa izany fiainan'ny zanak'olombelona izany. Fa angaha misy lalana ny fiainana dia mandeha makaiza sy ho aiza. Handray ohatra tsika anankiray hoe raha andeha handray fiaran-dalamby ianao dia tsy maintsy fantatrao hoe ho aiza ny toerana alehanao, fa tsy misy hoe andeha fotsiny amin'izao amin'ny kisendrasendra. Mila mahalala hoe andeha any ananina, mila mividy tapakila ahafahanao mandray ilay fiaran-dalamby koa, ary fantatrao hoe amin'ny firy ny ora fiangana, amin'ny firy no tokony ho tonga eo amin'ny toerana hiangana, mba tsy hadiso miaraka amin'izay hoe eo amin'ny inona no hiakaranao, ary amin'ny firy ny ora farany hikatoana ny varavaran'ny fiaran-dalamby. Raha tara ny ora fahatongavanao dia mazava ho azy fa dia efa lasa ny fiaran-dalamby. Eny an-dalana eny dia misy misava ny tapakila, manamarina fa nividy ara-dalàna ianao. Raha tsy izany fa tsy manana dia mandosa azy. Ny fiainan'ny zanak'olombelona dia tahaka ny dian'ny olona iray izay mandeha amin'ny toerana tiana hatongavana anankiray. Mila mahatsiaro isika fa voafetra ny fotoana izay iainana eto an-tany. Noho izany araka ny tenin'Andriamanitra hoe araraoty ny andro azo anaova-tsoa fa miaratsy izao fiainana izao. Ny olona tsiraray avy dia misy safidy roa afaka hisafidianany alohan'ny hafaran'ny diany ety ambonin'ny tany. Ny voalohany, paradisa. Izany hoe ilay fiainana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ho an'izay mpino kristianina marina
ka manao ny sitrapony tamin'ny fahavelony, makatosy miezaka manatanteraka izay norenesiny, novakiny tamin'ireo tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana ary ny fampahirizana samihafa teo ambany fitsilovan'ny fanahy masina. Na ny faharoa, fariafo, izany hoe fahaverezana mandrakizay lavitra n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ho an'izay olona tsy vonina hanao ny sitrapon'i Jesosy Kristy na ireo izay minimanota makafy ny fahafinaretana amin'izao tontolo izao ary indrindra manao tsinotsinona amin'ireo tenin'Andriamanitra izay efa henony. Ry hava-malala izay miaino amin'izao fotoana sy ora izao, mila mahatsiaro sy mahafantatra ary ampatsihivina isika fa maimaim-poana ny fidirana any an-danitra na ilay paradisa. Nisy olona iray izay nandohany sarany mba ho asy ho anao raha mety ianao. Teo ambony hazo fijaliana tao Golgota, Jesosy Kristy avy any Nazareta no nanaiky hiara ny fahatezeran'Andriamanitra noho ny fahotany izao tontolo izao. Voavelany avokoa ny fahotantsika sy ny adalantsika ary ny fahalementsika raha manaiky an' Jesosy Kristy Tompo ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao. Vokatra izany voasoratra any amin'ny boky ny fiainana ny anaranao, izay no manambara fa misy taratasy fanamarinana milaza fa efa voalohany ny toerana izay tokony isy atsika solon'ny fahotantsika. Voasasany tamin'ny rany avokoa ny fanahy, saina, vatana, ary rehefa voaomana ilay toerana sarobidy any an-danitra raha manaiky sy mino ary makatoa azy tokoa isika tsirairay avy. Tadidio ary soraty ao am-po sy ao an-tsaina, eritrereto tsara fa mandeha ny ora ary aingana dia aingana ny fandehany. Tsy azonao tazonina io fotoana io fa araraoty ny sekondranao hanaovanao sy hanatanteranao ny sitrapon'Andriamanitra iray na dia amin'ny zavatra kely indrindra aza. Manome antsika tapakila maimaim-poana amin'ny fotoana tsy voafetra Jesosy Kristy Tompo, kanefa anjara ny tsirairay ny andray izany na tsia. Aza maika ny androsona andeha sy hitondra ny fiainanao amin'ny lafiny rehetra amin'ny alalan'ny kisendrasendra ianao. Mianara, mandiny, mandaliana, miaino, makatoava ny baikon'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta amin'ny alalan'ny fianona ny bitsiky ny fanahy masina izay voasoratra ao amin'ny Baiboly mba hahafahanao tonga any amin'ny fiantsonana tsara izay avy amin'i Jesosy Kristy Tompo, dia ilay lanitra efa nomaniny ho lovako sy ho lovanao. Angamba mety ity no antso farany ho an'ny hafa na ny tsirairay izay miaino ity vatsim-panahy ity, hikatona ny varavarana. Raiso ary ekeo ny famonjen'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta fa mbola fotoana izao. Atolory azy ny fanahy, fo sy ny saina ary ny tenanao rehetra izao anio izao. Dia aoka atoky azy sy izy rery ihany no tokontsika tsirairay avy, ary indrindra maneke ho tarihan'ny fanahy masina satria ny fanahy masina no efa mampahalala antsika tsirairay avy
ny lalana tokony alehantsika amin'ny lafim-piainantsika tsiraray, dia ho tanteraka tokoa ny teniny hoe fa ao aminao no ananganako ny fiainako. Aoreny eo amin'ny Jesosy Kristy Tompo ny fiainantsika, ary andehantsika tsiraray avy hanitsy ny diantsika ho amin'ilay fiainana dia ilay paradisa vaovao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra vavaka isika. Misaotra Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta, lay nandresy ny fahafatesana, lay nitsangana tamin'ny maty ary nanaiky nitondra ny elokay sy ny fahotanay, ny adalanay teo ambony hazo fijaliana. Ary zany mbola hibebanay mandrakariva ny hamindrano fosiny hamelanao ny elokay, mba tsy soraraka tany ane izay fa andeha tany zotra tokoa any amin'ilay paradisa sy ilay lanitra vaovao. Anavoazanay mandrakariva sy anekenay fa ianao ny tompo sy mpamonjy ny fiainanay, ary indrindra anokafanay ny fosiny saina mampanahinay, ahaizanay mandray ny teninao sy ny hafatrao, indrindra hiainonay ny bitsiky ny fanahinao masina, mba hahatanteraka ny teny fikasanao. Makasitraka indrindra Jesosy satria mbola miala neny aminay mandrakariva ianao. Engane Jesosy ka tsy ho tara izahay, fa hay anarorotra ny segondra eo amin'ny lafim-piainanay, satria mandalo sy miserina ihany tokoa ny fiainana eto amin'izao tontolo izao. Fa izay manana anao sy mitoky aminao, mifikitra aminao, ary manaja ny fanekena eo aminao hoe eny, ianao Jesosy Kristy avy any Nazareta no tompo sy mpamonjy ny fiainako, dia ahita tokoa ny voninahitra ao izahay amin'ny andro sisa rehetra iananay. Ho anao kosa ary ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ny dera sy ny haja, ny voninahitra mandrakizay, fa ny tsodranonao masina ho tanterahanao aminay tsiraray avy manao hoe eny, tsisy homenatra izay rehetra miandry an Jehova, fa izay mivadika foana no homenatra. Aleluia. Amen.